tentsika amin'izao fa efa manao an'ity manteau be ity zao satria efa manomboka mihamangatsika be mihitsy ny andro amin'izao fotoana izao dia lamaody ihany koa ny fanaovana cachemire rehefa andro mangatsika ohatran'izao iny zany cachemire zany dia hoarahantsika anatin'ny fashion ity satria ny lohahevitsika an'io dia izay hoe cachemire en hiver izay. Maro samihafa ny karazana cachemire antony hitondrana an'ilay izy ato amin'ny fashion tips. Ity voalohany ity zao dia hafakely satria arak'izao paoziny izao. Tsy aivina fa ny cachemire dia vita amin'ny volon'ny osy ary ny famokarana an'izy ireny dia voafaritra ara-jeografika tokana. Efa tonga eto Madagasikara nefa izany cachemire zany amin'izao fotoana izao ary afaka jifainao tsara mihitsy. Hitanao fa tena mafana ary tena hoe malandina ane izany raha lambe. Eto izy dia somary col roulé izy eto ary akanjo bafena. Nampiarahantsika amin'ity bandeau ity izay tena mitovy loko taminy ary tsara tarehy be mihitsy ilay ensemble anankiroa miaraka. Mafana ery ny loha nampiarahana taminy. Ny tanany moa dia misy anina ohatran'ny fitsofohana kely iny izay tena mampiavaka azy ary mafana tsara ny tananao amin'izay fotoana izay. Ny pataloha aloha dia tsy ovaintsika fa ity pataloha slim jean ity sy io tennis fotsy io foana no ampiarahantsika amin'ny akanjo maromaro. Tena mafana be mihitsy ny paozy iny. Araka ny hitanareo dia nampiarahantsika tamin'ny slim jean ilay izy. Izao aloha mandritra an'ity karazany anankitelo izay omeko anareo ity dia manao pataloha jean foana aloha zaho dia amin'izay hitana moramora aminareo mahita an'ilay hoe mivaova ilay eo amboniny izany hoe ilay cachemire ampiarahako aminy izany no vaikovaiko. Dia ity faharoa ity mino fa tianareo be ihany koa satria ahoana koa moa tsy hanao saridoa nefa efa ririnina ny andro mangatsika ka. Antony safidintsika n'ity cachemire ity indray fa nampiarahantsika tamin'ny aroloha izy eto. Ny cachemire eto dia somary manana endrika poncho. Ny poncho dia raha tsy aivina dia akanjo izy avy any Amerika Latina any ary tsy misy tanany fa miditra eo amin'ny avaty ambony zany eo amin'ny lohanao fotsiny zany miditra ilay akanjo dia izay maivana tsotra ary tena mafana nefa anisany tena hoe tiavako azy. Tena tsara ary mafana tsara. Izay koa anisan'ny hoe tombontsoa rehefa manao an'ireny karazana lamba cachemire ireny. Fa ity farany ity dia nanao an'ilay cachemire tsika no mbola nampiarahantsika tamin'ny lamba mafana satria mety hoe raha hoe miainga vao maraina ianao amin'ny enina maraina na amin'ny dimidimy maraina iny dia somary tena misy zavozavona be mihitsy ao ivelany ao fa mangatsika be mihitsy dia antony mila manao mafana tsara. Dia izay ny antony ny savidiako ary anehoako anareo ity farany sady fahatelo ity tahaka izao. Ilay cachemire col roulé teo ihany aloha ity fa somary miloko maitso indray satria teo manko miloko fotsy dia tena mangatsika reto ny andro ka aleo aloha ampiana an'ity lamba ity izay vita amin'ny cachemire ihany izy eto fa mba novaintsika kely ny lokony amin'izay mba manapaka an'ilay loko maitso teo satria moa mangatsika ny andro dia tsy mety koa raha ohatra ka hoe tsy manao an'iny cache-nez iny ianao sy ny bonnet dia eto moa dia nampiarahantsika ary miloko beige izay tena lamaody amin'izao fotoana izao io loko io no nampiarahantsika taminy. Tsy haiko aloha fa mety aminao ve ireny paozy ireny ilay voalohany teo ohatra faharoa dia ity fahatelo ity maro ny safidy fa mety olina amin'ny fanaovana cachemire ve zany ianao amin'izao fotoana izao.